toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio sahi mandroka ny fanahy maloto. Kristy tsy namela ny fanahy maloto ireare fa nandroky zany tamin'ny kery. Ako voasoratra am'filazany tsara marika toko voalohany ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe manginy ianao ka mivoa aminy de nialy zany. Ako voasoratra ihany ao marika toko voalohany 11 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny fanahy maloto nampifanitsitona ny tenan'ilay marary de niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Nanao toy izany koa Paoly araka ny voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nataony tamin'ny andro maro zany ary sosotry Paoly ka nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho ivoaka aminy de nivoaka tamin'izany oro zany indrindra izy. Vitanao koa zany. Vavaka isika. Raha eo omeo fahasahinao androka ny fanahy ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.